mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no iara-panantsika tratra ity alatsinainy fahatelo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany. Isaia toko 1:20 ka hatramin'ny 7:10. Isaia toko 1:20 ka hatramin'ny 7:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiako taranaka Abrahama sakaizako. Ianao izay efa notanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao. Efa novidiako ka tsy mba nariko. Ko aza matahotra ianao fa momba anao aza mikirika foana fa izaho n'Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako. Indro menitra sy angaiza rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy. Eny ho levina izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao. Ary tahaka ny tsinitsinina ny zava-poana izay miady aminao fa izaho tsy Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana. Dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho namonjy anao. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako, ity boky Isaia mpaminany ity dia faminaniana ny amin'ny fiverenana zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana, fahataperan'ny fangirofiriana izay niaina zanak'Israely na ny Joda 70 taona tany anefitra. Dia hoy ny Tompo tamin'ny zanak'Israely na tamin'ny Joda, fa ianao kosa ary zanak'Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiako taranaka Abrahama sakaizako. Ianao izay efa notanako avy tany amin'ny farany tany, efa novidiako ka tsy mba nariko. Ny lohahevitry ny mofinaina moa ty volana jolay ity dia momba ny fifidianan'ny Tompo. Momba ny fifidianan'ny Tompo, ny fiantson'ny Tompo, ny Tompo no mifidy. Ary eto dia misy fahasoavana manokana izay raisin'ny olombo voafidy, raisin'ny firenena voafidy, raisin'izay nanaiky ny antson'ny Tompo, izay nofidin'ny Tompo. Ny bokin'ny Isaia mpaminany moa dia manantitsantitra fa tsy hoe kisendrasendra akory ny fifidianan'Andriamanitra zanak'Israely, fa efa nanomboka hatrany amin'ny Abrahama. Ary tsy hoe noho ny fahatsarany zanak'Israely akory nahatonga ny Tompo nifidy azy, fa firenena mafiatoka izy fa niankina tamin'Andriamanitra irery ihany. Ny fifidianan'Andriamanitra antsika dia tsy miankina amintsika mihitsy, tsy miankina amin'izay mety ho fahatsarantsika, tsy miankina amin'izay mety ho tsy fahatsarantsika koa aza, na fahatsarantsika tsy miankina amin'izany rehetra zany, fa miankina amin'izy Tompo ihany. Noho izany ny Tompo raha mifidy antsika dia tsy mety ho diso izy, satria izy ny mahafantatra antsika, izy ny tompona andraikitra amin'izay antony ny fifidianany antsika. Satria izy ny tompona andraikitra amin'izay ny fifidianany antsika, fa tsy tsika akory. Dia miteny izy manao hoe rehefa novidiako dia tsy mba nariko. Raha niankina tamintsika ny fifidianan'Andriamanitra amintsika dia azon'ny tomponariana isika, satria tsy mety hoe tsisy nilana azy, mety hoe tsy mendrika. Fa izao ny Tompo manao hoe niankina tampiany ny fifidianako anao, tsy niankina taminao mihitsy. Satria niankina tamin'ny Tompo le izy. Noho ny Tompo hoe niankina tampiany, dia izao zany misy antony tokony fifidianako, misy antony ny fifidianan'ny Tompo antsika. Satria niankina tamin'ny Tompo ny fifidianany antsika dia tsy nariny zany. Raha ohatra ka hariny sika dia misy incohérence zany ao amin'ny Tompo. Misy toy manao hoe ohatrany disondray ihany fidy anao, ohatrany tsy nety le fifidianako anao. Raha ohatra ka manary antsika izy. Fa satria ny Tompo tsy miova, satria miankina amin'ny Tompo rery ihany ny fifidianany antsika, dia izao zany tsy diso izy, ary dia tsy manary antsika izy zany. Zay ny tikan'io teny io manao hoe efa nofidiako ka tsy mba nariko. Tsy harin'ny Tompo isika, tsy miankina amintsika, fa miankina amin'ny Tompo ihany. Ary io miankina amin'ny Tompo io no atao hoe fahasoavana. Lay zavatra miankina amin'ny Tompo ka manjary miatraika amintsika, zay no atao hoe fahasoavana. Ary dia izay no antony tsy hanarin'ny Tompo antsika. Ny antony tsy hanarin'ny Tompo antsika zany
dia noho ny atao hoe fahasoavana. No fidin'ny tompo ary sika rehefa koa malala noho ny fahasoavana, no fidin'ny tompo izy sika noho izy ihany dia misy toetra manokana reto ateraka zany fifidianan'ny tompo atsika izany. Fa no reto izy manao hoe efa nofidiko ianao a de tsy mba nariko ianao de zao aza matahotra, aza mitebiteby. Ny olona mahatsiaro ny fifidianan'ny tompo azy, ny olona mihevitra ny fifidianan'ny tompo azy de zao olona tsy mba kiaza ny tahotra, tsy mitebiteby, tsy manà, mahatoky satria miankina amin'Andriamanitra, mahatoky satria mino ny fifidianan'Andriamanitra. Ny fifidianan'Andriamanitra ke rehefa koa malala tsy hoe ho an'Andriamanitra voalohany fa ho atsika ny fifidianan'Andriamanitra atsika. Raha natsoa no kristianina isika, raha natsoa no mpanompony isika, raha natsoa no mpanompony Abrahama, tsy hoe tsy ampy olona Andriamanitra fa satria tia fotsiny Andriamanitra, tia atsika izy. Ho atsika no antony fidianan'Andriamanitra atsika. No zany de zao raha ho atsika ny antony fidianan'Andriamanitra atsika, fa tsy ho an'Andriamanitra loatra aloha voalohany indrindra fa ho soanao. De zao zany inona ny tokony ho toetsainao? Ny fifaliana, ny fisaorana, ny finoana sy ny fahatokiana. Fa no fidiny zany Andriamanitra lehibe mpahazo zao rehetra zao, mpanao zao rehetra zao, namorona zao rehetra zao, mitondro zao rehetra zao, no fidiny zany ary notonony hoe zanany isika. Afaka malala inona ny mampanahy atsika? Hoy Jaona am'Jaona voalohany toko fahatelo, endre ny fitiavana nasehon'Andriamanitra atsika de niantsony atsika hoe zanany. Sady zany raha teo isika zay marefo, tsy tanteraka, be siasiasa ndraindray, be fisalasalana ndraindray, no fidin'ny tompo de tenena manao hoe aza matahotra. Afaka malala ny mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro no fidin'ny tompo de zao tsy mba manana fanahina am'ty tany fandalovany ty. Ny fitaovan'ilay ratsy voalohany indrindra de ny fampidirana ny fisalasalana ao anatintsika ka mahatonga atsika tsy miorona amin'ny finoana de andairan'ny tahotra. Raha vantany vao misalasala isika de tonga ny tsy finoana de tonga ny tahotra. Hitatsika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, tantaran'ny apôstôly zany, fitaovan'ilay ratsy ny fampisalasalana. Fa rehefa miorona amin'ny finoana isika de resy ny tahotra. Afako matoky ary ny fifidianan'ny tompo anao, nantsony ianao amin'ny fahasoavana, aza matahotra. Fa ny faharoa de zao ny mpanompon'Andriamanitra zay nofidin'Andriamanitra de zao tsy mierikitra avelan'ny tompo erikerika, tsy avelan'ny tompo erikerika satria manan'Andriamanitra mandresy ny tahotra ka momba azy de tsy mierikerika. Inona moa ny hoe mierikerika? Mierikerika de zao mitady vonjy ato sy aroa, mierikerika de zao mitady lalana hafa ale satria rehefa tonga ny tahotra de mitady hivitra hoe aiza ny itsoahana, aiza ny alana, aiza ny antsosirana. Rehefa tonga ny tahotra de zao tsy mifantoka amin'ilay lala mahitsy tokony andehanana fa mivily amin'ny havia, mivily amin'ny ankavanana ny maso, na mety makany ariana mihitsy ara ary adino lay lalana tokony ale. Lalana tokony ale de mahitsy ohatra, fa rehefa tonga lay tahotra de adino iny lala mahitsy iny fa lasa mierikerika amin'ny havia sy havanana de zao very. De ny tomponao hoe rehefa nofidiko ianao de zao tsy mierikerika ianao. Aza mitady lalana antsosirana ary na mitady lalana iviliana ary fa ny lalana hitondran'Andriamanitra anao, zay ny mpanjininao. Zay mahatonga azy miteny ry ambony ary hoe ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, avy tany amin'ny tany lavitra be tsy nieritreretinao, avy any amin'ny tsy misy identité, zay le dikany teny hoe farany tany, tsy manana identité. Zay ny hoe lavitra any amin'ny farany amin'ny tsita, avy any amin'ny tsita-popoka any amin'ny tsita pesipesenina any, avy any amina toerana tsisy identité, tsisy heviny, avy any amina firenena tsy misy heviny, tsy misy dikany, no ny fidianana anao de manjary misy heviny ianao de aza mierikerika fa matoky an'Andriamanitra, matoky ny fitantaran'Andriamanitra. Rehefa koa malala hoy ny tompo eto manao hoe efa nofidiko fa tsy mba nariko, hevero ary ny fifidianan'ny tompo anao. Fa taiza moa ianao no nantson'ny tompo, taiza moa isika no nantson'ny tompo, aiza ny misy ny maha identité atsika? Ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny tompo. Rehavako tsy avelan'ny tompo mierikerika ary sika, tao manao hoe aza matahotra zany, aza mitady famonjena ary sy ary, aza mitonantonana makatsy makarofo zao matoky
ny fitiavan'Andriamanitra, matoky ny fitantanan'Andriamanitra, esoro ny tahotra. Dia hoy izy koa manao hoe satria tsika no fidin'ny tompo de ho ihany izy mampahery ianao sady mamonjy anao. Ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiainan'ny olombo fidin'Andriamanitra, tahaka anao tahakataka atsika fiangonana atsika mpino de zao tsy hoe akory teny sosa amy lalana bitume mandeha tsisy lavaka na tahaka zany, fa misy zavatsarotra mandrakariva, misy mety zava-manaingina koa lalovana, fa izao mampahery Andriamanitra. Ndray rehefa mety kivikivy iny lay mpanompon'Andriamanitra de mampahery azy Andriamanitra, ary mampahery azy my fomban'Andriamanitra fa tsy my fomban'olombelona. Ino ny fomban'Andriamanitra? Ao anatintsika ao Andriamanitra mipitsipitsika amy fanahy. Ino ny fomban'Andriamanitra? Misy fomba ampaherezan'Andriamanitra atsika, mety olona mandalo, olona miteny, isan-karazany zay. An'Andriamanitra ny tany sy rehetra aminy, de be de be ny fomba hitan'Andriamanitra mampahery antsika ry havako. Ny mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro ny fidin'Andriamanitra tsy maintsy mahery, tsy maintsy mahery, tsy hoe satria mahery fa tsy maintsy mahery satria ampaherezon'ny tompo. Fa am'dimy fahafolo ihany dia samy firaika amby folo de koa ny tompo manao hoe menatra saingai zangai zay rehetra tezitra aminao, ho levona zay miady aminao. Tsy lozany zay rehetra mety ho manana fahavalo ny mpanompon'Andriamanitra, ny fahalana aretana, mandalo zavatsarotra, ny fampianaran-diso, be de be ny mety ho fahavalo, ny finoatsika ry havako malala. Mety olona kosa sanatria no ampiasain'ilay ratsy. De izao hoy ny tompo eto manao hoe homenatra saingai zay rehetra tezitra aminao. Homenatra saingai. Nahoana izy menatra saingai ay? Tsy hoe satria matanjaka ianao, na tsy hoe satria maranitra tsika, na tsy hoe satria mahay tsika, na satria tsy hoe mahira tsika, fa satria misy tompo momba atsika. Hoy izy ery ambony ery hoe momba anao a, mitantana anao a, mivimbina anao a, satria mpanompoka ianao. Eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ahoana moa no averan'Andriamanitra ho afa-baraka ny voninahiny eo aminao? Ahoana no averan'Andriamanitra ho menatra ianao nefa ny voninahiny eo aminao? Noho zany de zao menatra saingai zay rehetra miady aminao, noho ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao ry havako. Toy ny tompo manao hoe fa izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana, de lay manao aminao hoe aza matahotra. Ry havako, am'zao fiandohan'ny volana jolay zao sahady de manafatra atsika ny tompo. Aza matahotra fa efa nofidin'ny tompo ianao. Aza mitady zay mifanditra aminao akory aza. Aza mitady zay mety ho vato misakana anao akory ary. Fa zany rehetra zany de tsy zava-dehibe. Ny zava-dehibe de zao ny tompo mitantana anao, ny tompo mitaritarina anao, ny tompo mampandresy anao, de aza manahy. Ity ony havako malala ity Isaia toko faraika amby folo ity de misy hira nataony Rambotina hira izy ty. Nataony Rambotina hira, Rambotina dia mpamorokira tao anaty rova, mpitendry zava-maneno tao anaty rova, tao amin'ny fiangonana anaty rova io zay naorina tsangam-baton'ny tamin'ny andro navalona faharoa, nitokanana ty ambadiky ny taona valopolo sy valonjato sy arivo. Zay fiangonana nanamarian'ny fiarahamonina malagasy, ny mpanjaka sy ny malagasy fa kristianina izy. Dia tao Rambotina no nitendry orga, nampianatr'hira, ary de namorokira isan'ny malagasy namiratra tamin'ny fotoan'andro mandrakitiny androany, nanana klasika gasy zay manana bakira zay azy manokany Rambotina. Rambotina dia raha ny ara-tantara dia vinantona pastera. Pastera Andrianony no rafozany. Andrianony zany dia pastera tato Ambotantely, pastera fahatelo tato Ambotantely Andrianony, maty tany amy taona efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo, ary nana zanakavavy izy, nana zanakavavy maromaro izy. Ny anankiray dia vadin'ny pastera Andriamifidy, Andriamifidy, pastera Andriamifidy moa nisy fotoana maty vady izy dia ny vadiny farany dia raha tsy diso dia zanaky pastera Andrianony, zay pastera tato Ambotantely. Dia
diany anankiray tamin'ny zanaky pasteur Andrianona de vadiny Rambotina zay mpamorokira fantatro io. Finanto zany Rambotina, finanton'ny Andrianony, finanto raha tato Ambotatelo nandrefesana azy, de namorona ity na nisy feokira ity salama ity Isaia toko faraika amby efapolo ty aza matahotra ny lohatenin'ilay hira. Tsy nasiny tsy nataony ady rima moa le izy fa tonga de io andininy vitsivitsy io mihitsy, io andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo io na ny faraika ambin'ny folo io no nataony tononkira hoe aza matahotra. Tsara inoanao zany rehefa somary ao anatin'ny akiviny enao a, rehefa ao anatin'ny mety fisalasalany de tsara inoanao zay tononkira izay. Isaia mpaminany naminany azy nataony Rambotina tononkira hoe aza matahotra ianao fa momba anao aza merikerika ao iny tompo fa izaho Andriamanitra ao, na inona lalovanao de zao tsy manary anao na inona setrainao de zao mampahery anao avako mamakivaky ny volana enina manaraka indray tsika am'ty taona vololaina manaraka indray tsika am'ty taona 13 sy 14 ty mizakazaka be ny fotoana de zany teny zany noentina mampahery anao hoe esory ny tahotra matoky ny tompo hoe fa mitantana anao izy, momba anao izy. Tsy olombelona no miteny an'izany fa roa olombelona manapetra mety miova fa Andriamanitra no miteny an'izany, azony fikiro ny tenin'ny tompo anao hoe rehefa nofidiko tsy manariko. Ivavaky sika tompo misaotra anao ray nohony amin'ny toky omenao anay fa Andriamanitra mitantana anay ianao, manala ny tahotra ty anatinay, manamafiorina ny finoanay fa zanakao zahay, ary rehefa nofidinao ianao dia tsy mba arinao satria ianao no nifidy, de enao koa no momba am'izay rehetra laladiavina sy setraina. Tompo, esory aty anatinay ny tebiteby, esory aty anatinay ny tahotra, esory aty anatinay ny tsy fahatokina, fa rakovy amin'ny fahasoavanao zahay. Tompo, saotra anao zahay fa Andriamanitra ty anay ianao, mampahery anay mandrakariva, momba sy mivimbina anay. Dia jereo ary tompo, ny volana vaovao zay tsahainay indray, ny herinandro vaovao zay atombokay miaraka aminao, amalino aminay ny teninao manao hoe izaho no hamonjy anao. Vavak'izay ho an'ireo tsy salama sy trano tompo, ho an'ireo manana olana ampahiresy tompo ataovy matoky ny teninao manao hoe aza matahotra ry aza merikerika. Vavak'izay tompo ho an'ireo mpianatra zay manahala BBC manomboka am'ty andro ity, hoe fahazavan-tsaina izy ireo, hoe fahatonina ary mametraka ny fianarana sy taranakay eo mba ny fahasoavanao. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonanay, ataovy rakotry ny fahasoavanao, ataovy marina aminay ny teninao manao hoe ianao zay nantsoko avy any an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko tsy mba nariko, efa nofidinao Madagasikara, de tahy tompo ny tanindrazanay, de manonona ny fiadananao Jesoa aminay tsirairay avy tompo, ho feno fakasitrahana anao ny fiainanay isan'andro, ary ianao Andriamanitra malivavaka ny sentiny fonay, misaotra tompo. Amen.